Manao ivavaka isika. Tonga ny fotoana hamanginao sy hampairezanao. Anloranao saina indray Andriamanitra. Avia, ka sino fonay, mampairezanay. Zavelanao ho kivy na ho ketraka izay. Tarimo amin'ny famponanao hatrany. Fa efa nifotinao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny tantara voalohany toko 720 voalohany ka hatramin'ny 7 ny vakiana voalohany teo no isy ny afatry ny tompo ho anao ny fiangonan'ny malaga. Akana moa hevitra hoe matokia an'Andriamanitra. Eto amin'ity texte ity dia niresaka tamin'ny mpanapaka rehetra teo amin'ny Israely Davida mpanjaka. Napafantatra azy ireo hoe zao amin'ny niakatra teo amin'ny fitondrana dia nanana fikasana hanorina tempolo an Jehova. Fa tsy navelany nanao izany. Eto amin'ity texte ity moa dia manakaiky ny fotoana ahafatesan'i Davida mpanjaka. Ka amboniny zany fampahafantarana zany dia manao karazana famondram-pahaefana tsikelikely amin'ny Solomona zay andimby azy izy. Ary manafatafatra ny aminy hoe i Solomona mandimby azy izy no tebeny Jehova hanao amin'ny tempolo na dia zao aza ny mikasa. Dia tanterao ny fanovavava zay tokony atao ho fanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Inona ny fahamarihana voalohany zany? Matokia an'Andriamanitra fa izy mahalala zay mahasoa anao. Matokia an'Andriamanitra fa izy mahalala zay mahasoa anao. Andidy tsy ahivina vetivety hoe natonga an'i Davida nanana fanondriana hanorina ny tempolo tao Jerosalema. Nasain'i Jehova nanamboatra ny fiara ny fanekena ny zanak'Israely tany an'efitra. Dia ilay mivaka natao hametrahana ilay takela-bato anankiroa nisy ny didy 10 nomena ny Josefy tao amin'ny tendrombohitra Sinay. Io fiara ny fanekena no hoentina maneho ny fahamasinan'Andriamanitra sy ny fanatrehan'Andriamanitra miaraka amin'ny zanak'Israely. Zao anefa nandritra ny fotoana nitondran'i Saoly zay mpanjaka voalohany teo amin'ny Israely. Nandritra ny 20 taona dia napetraka fotsiny ny fiara ny fanekena. Ary tsy zakan'i Davida ny nahitan'izany fa vao niakatra tao ampitondrana izy dia nientiny niakatra tamin'i Jerosalema zany. Ary nanao fanompotovavahana izy. Fa teo indrindra izy no natsapany hoe zaky ny fitahin'Andriamanitra dia mipetraka amin'ny lapa tsara tare. Fa ny fiara ny fanekena zay mariky ny fanatrehan'Andriamanitra dia mbola mipetraka amin'ny trano lay ihany ve. Ary teo izy no nitodika tamin'ny Natana mpaminao amin'i Jehova. Mana fikasana izy hanorina tempolo amin'i Jehova fa tsy rariny zao. Tsy mety amin'ny foko sy ny fanahy zao. Rehefa nilazany zany etaetan'izany Natana dia niaiky hoe matedely zany fikasana zany. Tena tsara zany. Kanjo mialiny ihany dia mitenenan'i Jehova Andriamanitra Natana. Ilazao Davida fa tsy hanao ny trano izy satria lehilahy mpiady. Zany voalaza ao amin'ny 9 I Solomona zanany no asaiko manao ny trano sy ny kianja. Avafisina eo amin'ny 9 ao amin'ny texte atsika. Zany hoe efa tantara taloha izy ity. Io resaka ny fanaovany Davida tamin'i Jehova tamin'ny alalan'ny Natana mpaminany io no averina eto amin'izao tantara voalohany toko 720 andeny voalohany hatramin'ny 7 Ka mipetraka ary ny fanontaniana. Amin'izao sanao dia mba mipetrahany zany fanontaniana zany raha teo amin'ny toeran'i Davida. Fa maninona ny sy neken'Andriamanitra hanao ny tranony, hanao ny tempolony Davida. Nefa Davida dia tia vavaka. Ary ny fikasana dia tena matehidera. Tena hoe mitsinjo ny voninahitran'Andriamanitra. Davida zay misarika ny olona hivavaka. Izy no nanoratra salamo be indrindra ny salamo 10 telo amin'ny 70 azy rery.
Davida rehefa le fidin'Andriamanitra tao anatin'ny maro, le lazay ny ten'Andriamanitra hoe araka ny fon'Andriamanitra. Fa maninona amin'ny tsy neken'Andriamanitra? Valona, tsy ianao fanizanaka. Ianao dia atao hoe lehilahy mpiady, un homme de guerre. Rehefa nandeha tokoa ny fotoana nitondrany Davida, dia toa vao hita fa nandritra ny fotoana nanjakany Davida no be firenena manodidina nanafika indrindra Israely. Na Palestina tamin'izany izay fomba hiatsotsika azy. Tena ny fanesesany fanofia, dia voatery tsy maintsy niady foana Davida. Izany hoe raha atao amin'ny teny tsotra dia izao, tsy nanana fotoana tony nanamboariny ny tempolo io izy. Tadio fa ny tempolo voalohany izay naoriny Solomona nanadimby azy dia 7 taona sy tapany vao vita. Ka niady izay natrehany firenena Israely tamin'ny andro Davida mpanjaka, tsy nanana an'izay izy. Raha zay io no mbola nitereny nahatsangana teo, dia ho vetivety dia ho rava satria nisesisesy ny fanafiana. Ary Solomona izay lazana fa izy manao an'izany, mbola afaka 10 taona ny fotoana naneo Davida ny fikasany vao teraka. Solomona izay tika arabaky teny anarany hoe fiadanana, efa nitaratra sady ilay ambarany mpaminany maro, anisan'izany Isaia 7:5. Milaza ny Jesosy mpamonjy zao tontolo zao, ilay tena rainy mandrakizay andriny fiadanana. Sapany Davida teo amin'ny tantaram-piainany hoe no amarin'Andriamanitra amin'ny teniny izay nampitondra ny any Natana. Lazao amin'ny Davida mpanompo hoe, Samuel 2:7, ampandresy anao amin'ny fahavalonao rehetra, ary izay rehetra nanafika ny Israely tokoa tamin'ny fitondrany Davida, dia resy azy koa. Izany hoe naomby tamin'izay nipienden'Andriamanitra azy i Davida. Hiady ho an'i Jehova, hiady ho an'ny firenena sy ny voninahiny. Ary izany mahatonga ilay fiderana tao amin'ny Davida anakariva hoe Saoly nafaty arivarivo, fa Davida nafaty arinalina. Nametraka ny firenena Israely tamin'izany ny firenena matanjaka. Ka najary nalaza dia natahotra fa firenena manodidina. Rehefa tonga Solomona mpanjaka, niena be ny fanafihan'ireo firenena manodidina. Satria nalaza ny tanjaka Israely. Nanana fotoana milamina tsara Solomona nanangana ny tempoly. Ary dia tena natanteraka ny mission an'i Davida, arak'izay niteny an'Andriamanitra azy hoe lehilahy mpiady ianao. Izany no nampalaza azy. Reharehan'ny Jiosy mandrak'androany izany Davida mpanjaka izany. Tsisy tanàna any Israely mandrak'androany ka tsisy ny anaran'i Davida. Zay kay tao matika ilay fandavan'Andriamanitra. Fa soa ihany natoky an'Andriamanitra hatrany Davida, na dia tsy takatry ny sainy teo aza izany sitako n'Andriamanitra izany. Inona no afatra ao antsika? Tahaka ny Davida, raha mpanompon'Andriamanitra ihany ianao, matokia an'Andriamanitra. Misy fahombiazana natokan'Andriamanitra ho anao, aza terena hifanaraka foana amin'izay eritreretiny saintsika sy inoitsika. Andriamanitra mijery avy any ambony io mahita lavitra no isika. Inona no mahasoa antsika? Ao anatin'izany no takaratsika an'ilay hoe ny fihevitro tsy fihevitro. Tsy asiana kay akory ny fandavan'Andriamanitra, fa misy fitiavana sy fitsinjovana. Rehefa manana hevitra tsy afaka andoha antsika, izay matsika indraindray tahaka an'i Davida. Ajerena atao hevitra tsara hanampy ny fiangonana. Ianao mihitsy no manao tena hiantoka amin'izao sy izao. Ianao mihitsy no manao an'izao sy izao. Fa rehefa naroso tao amin'ny fiangonana, mbola tsy lany. Dia tezitra ve ianao? Alahelo ve ianao? Ikio ve ianao? Tsy tahaka an'i Davida. Manekeo ny sitrapon'Andriamanitra. Ekeo fa Andriamanitra dia maneho ny sitrapony amin'ny alalan'ny fiangonana sy ny rafitra izay mitsangana amin'ny fiangonana. Zay aloha ny sitrapon'Andriamanitra. Ekeo izay fotoana n'Andriamanitra izay. Aoka hiainantsika mihitsy ilay vavaka hoe
atao aneny sitraponao. Jesosy Kristy anie na dia atao hoe tompo sy mpanjaka azy, nanaiky niandry nandritra ny 30 taona, nanaiky nanetry tena nandritra ny 30 taona vao nanomboka amin'ny ministera, satria izay ny fotoanan'Andriamanitra ary izay no nanandrakan'Andriamanitra azy ho ambony indrindra. Ka ninona fikasanao na amin'ny fanomponao n'Andriamanitra amin'ny fiangonana na amin'ny fiainanao kobanandro, misy fomba mety tsy alika n'Andriamanitra n'izany. Oka tsy mitezitra amin'Andriamanitra isika, isaintsaina ary anaiky ny hoe azay tokoa ny sitrapon'Andriamanitra, misy tsy joro iao ary izy ny malala ny maso. Inona ny fahamarena sady farany? Matokia n'Andriamanitra fa tsy akiny amin'ny ara-materialy fotsiny akory ny fifandraisany aminy. Tsy akiny amin'izay ara-materialy ny fifandraisany aminy. Hitantsika zany hoe naniry mafy Davida mba hanao tempoly, efa niomana fantatra izy ny amin'izany, tena naniry fony fa nilavo n'Andriamanitra izy. Tsy afenina aminao fa maolombelona tamin'ny voalohany Davida dia somary nalahelo, somary ketraka. Nefa nasehoan'Andriamanitra ny hoe tsy tokony hiankina amin'izany ny fifandraisana aminy, fa raha matoky ahy ianao ataoko mahomby amin'izay tokony haomby azo anao. Fa tsy ny tempolo na ny trano fiangonana tokoa ny zava-dehibe, fa ny atsara ny fifandraisanao manokana amin'Andriamanitra. Ary soa ihany fa tsara ny fifandraisana Davida amin'Andriamanitra, ka tsy nampiverina nankivy azy ny fandavan'Andriamanitra. Inona tokoa moa zao ny zava-dehibe aminao rehefa mahainao hoe fiangonana, fiangonana membre ny fiorenana, ny trano ve, ny architecture, misy tilikambo ve sa tsisy tilikambo, samy toerana misy azy, Korinto, Laodikia, sa Montrouge, ny toerana ne mety afaka raivonana aloha dia afaka manapa-kevitra hoe vaina iray ny toerana. Rehefa miova ny toerana dia miova koa ny trano fiangonana. Dia zavatra afaka miova zany. Samy anarany ara-panahy, Betlehem, Ziona, miaraba-nareo fa nareo ary fa nahazo anarana ara-panahy vaovao. Inona moa? Fiorenana. Hay zavatra azo vorena teo ary, mbola azo novaovaina. Zany hoe ny zava-dehibe no mahay fiangonana antsika. Inona ny tena zava-dehibe? Inona ny tena mahafiangonana ny fiangonana? Ny olona miara mivavaka. La fikambanana amin'iny, io tompoko ny tena fiangonana. Io tena zava-dehibe. Araka ny voalaza ny Korintianina voalohany toko fahatelo amin'ny fahaenina ambin'ny folo, tsy fantatra reo va fa ny tempon'Andriamanitra ianareo. Ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo, tempon'Andriamanitra ianareo, satria ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinao. Fa rehefa le olona mpivavaka io tsy ao, aty aroka atika tompoko fa misy any ny trano fiangonana namidy, dia manimona tsy misy mpivavaka intsony. Dia misy ny sasany mividy azy ataony boîte de nuit, misy zany ka aoko zahotsika fa tena ny zava-dehibe dia ianao ny tena fiangonan'Andriamanitra. Tsy ara-materialy ny fifandraisan'Andriamanitra aminao, fa ianao ny fona sy ny sainao amin'ny fanahinao. Ny fotoana tokoa mantsy ny Jiosy nametraka ny finoany sy ny fono manontony amin'ny hoe ny tempolo ao Jerosalema. Aloha dia reharehan'ny Jiosy mihitsy. Io no manambara fa misy Andriamanitra, masin'Andriamanitra, velon'Andriamanitra. Izany izao ny tempolo ao Jerosalema tompoko efa rava nanomboka tamin'ny 20 septambra taona 70. Ny rindrina mifanaraka amin'ny esplanade sisy, ilay antsoina hoe mur de lamentation, rindrina ny fitomanina, eo ny Jiosy mivavaka, izay sisany eo. Fa ny tempolo araka ny endrika izay nanaovana azy amin'ny trano be sy ny fitaovana samy hafa, ny volamena, ny volafotsy, tsy misy intsony. Ary zany mankivy ny Jiosy sasany, ka
dia efa mihevitra mihitsy izy hoe maty zany Andriamanitra, tahaka ny tsy misy tsony Andriamanitra satria rava amin'ny tempoly. Tsy miankina amin'ny zavatra ara-materialy toy izany no maha-Andriamanitra n'Andriamanitra sy ny fifandraisany aminy. Misy tokoa dia olona mahavita miteny hoe zaho mba tsy any an-tanindrazanay mivavaka ohatran'ny tsy mivavaka mihitsy aho. Na misy fiangonana mampididy an-tanàna eo dia gasy na tômôbilina dia le manao kilometatra maro any an-tanindrazana ihany. Ianao ary nefa izao fa ohatran'Andriamanitra mpiampita ohatran'ny tsy mivavaka zany. Aza mivavaka amin'ny trano, aza mivavaka amin'ny trano. Ny tena mpivavaka tsy mametraka ny fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny lafiny ara-materialy tahaka izany. Tahaka ny fahasalama maro teo nenjehana ka na dia tany an-tavabato aza satria nenjehana dia mbola mahavita mivavaka sy mandray ny fanasany tompo. Fifandraisana manokana amin'Andriamanitra ny voalohany sy zava-dehibe. Ka koa sansaintsika izany. Izao fiarahana izao no tena fiangonana. Tsy ny toerana loatra. Misy fotoana nifanoritana ny Jiosy sy ny Samaritana hoe aiza ny toerana marina tena tsy hivavahana amin'ny Jehova. Ny Samaritana indrindra moa tamin'ny rehefa nizara roa ny Israely izay tany amin'ny fanjakana avaratra dia manizingizina hoe ao amin'ny tendrombohitra Gerizima ihany. Tao ny razambe sy ny patriarika ny manolotra fanatitra tahaka ny Jakoba. Fa ny Jiosy na ny Joda kosa taty amin'ny fanjakana atsimo dia nametraka hoe tsia ao amin'ny tendrombohitra Ziona ihany dia ny fanoritana mihitsy izany. Ka natonga an' Jesosy ny teny mazava sy mahitsy zao no toko faefatra amin'ny faraika amby roapolo. Mino ahy fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra Gerizima ity na ny Jerosalema aza no ivavahanareo iray. Ho avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka marina hivavaka amin'ray amin'ny fanasy ny fahamarina. Ary ny ray koa dia mitady ny mivavaka aminy tahaka izany. Izany hoe tsy ny toerana na ny fomba ny zava-dehibe fa ny toe-panahy maro mifandray amin'Andriamanitra. Fitiavan'Andriamanitra anao no ny fidiananao vavaka isaory azy. Fitiavan'Andriamanitra anao ny fidiananao ho mpanompono, ninona zara ndraikitrao eo amin'ny fiangonana. Matoky azy.